eo amin'ny sihatry ny sosialim-bahoaka kosa indray indrindra ny fanampinareo ankizy sahirana dia nizara fitaovam-pianarana ho an'ireo ankizy sahirana sy kamboty miisa 700 dia izay anao amin'ny akany fanomezantsoa ao Akazomanga ny Rotary Club Vovonana sy ny Rotaract Avana. Nizara fitaovam-pianarana ho an'ireo ankizy sahirana sy kamboty tazianao amin'ny akany fanomezantsoa ao Akazomanga ny Rotary Club Vovonana sy Rotaract Avana. Ankizy misy 700 no nahazo tombotsoa tamin'izany asa sosialy izany. Ho fanamaivanana ny vola mivoaka amin'ny ray aman-dreny amin'izao vanim-potoana fikarakarana ny fidiram-pianatra izao no lahara-pameany Rotary Club Vovonana. Ny Rotary Club Vovonana dia efa teo akaikin'ny mpianatra hatramin'izay ary misy toerana maro anaovana hetsika maharitra amin'izany sehatra ny fanohana ny fianarana izany fa ny eto amin'ity toerana ity kosa dia ny Rotaract Avana izay miara-miasa ary atao hoe na zanaky ny Rotary Club Vovonana no efa nanao hetsika naharitra dia zao zay amintsika amin'ny tezora manomboka eto dia fiara-miasa amin'ny Rotaract Avana io sy ny Rotary Vovonana no hitranga ary fetomoana izay fiara-miasa izay nefa andevenana efa teo aloha ny androany efa misy toham-be any zava-dehibe tokoa ny ezaka avy amin'ireo malala-tanana hoy ny tompony andraikitra ao amin'ny akany fanomezantsoa izay isan'ny nahazo tombotsoa. Kamboty ohatra na tena hoe sahirana sy fitandrena dia amin'izao fotoana izao dia soraka be zany ny Rotary International izay mitondra ireo fitaovam-pianaran'ireo satria raha namahalala fa tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka tokoa ny malagasy indrindra indrindra ray aman-dreny dia ety amin'ny faritra iva zany amin'ny fampidirana ny zanany mianatra. Mifanindry amin'ny fandalovan'ny gouverneuran'ny Rotary Club Ranomasimby Indiana sy Djibouti Andriamatoa Jean-Marie Fumery izao hetsika sosialy ny toto-sain'ny Rotary Club Vovonana izao. Club Rotary misy 20 tokoa no kasain'ity gouverneurany district 92-20 ety hitetezina mandritry ny fandalovany eto Madagasikara.